Almerabajika rehetra trany izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana toy izao eto anivon'ny pejy Facebook nao anatin'ny chaîne YouTube ihany koa manona ny fiadanan'ny tompo amintsika indray ary misaotra ny tompo hatrany isika mbola afaka mifampizara ny alalan'ny émission tahaka izao iaraka ivavaka tsika asaiko mandrakariva ianao mba tena anao zava-dehibe an'izany zavatra zany satria ny teny ny soatra masina dia manambara fa sambatra izay nona sy mangetaheta fahamarinana fa hofokisana tokoa izy iaraka ivavaka tsika mialohan'ny iainontsika izay ambarany tompo amintsika indray amin'ity andro anio ity raha iny masina tsara indrindra mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy indray izay raha mbola manana fotoana tahaka izao ahafahana mifampizara ahafahana miresaka ahafahana mitena mikasika an'izay tianao rehetrarehetra ho ambara aminay misaotra ny amin'ny mpanomponao tsirairay avy izay eo ampiainona misaotra ny amin'ny fon'ny olona izay efa sokafanao sady satria fanambaranao dia milaza fa izay tiany amafina fono amafiny fo ary izay tiany amindrany fono amindrany fo dia misaotra anao ny amin'ny fanokafana rehetrarehetra sy ny fiasana ny ampon'ny olona tsirairay avy ahafahanay mandre ahafahanay miaino ahafahanay mandray izay rehetrarehetra avy aminao aminaran'i Jesosy reriany no anaovanay izany vavaka izany misaotra tompo amen. Eny ara lasaina bavy amaky-teny isika amin'ity andro anio ity adao amin'ny boky Matthieu toko faha 11 andiny faha 13 no hovakitsika amin'ity andro anio ity ka hatramin'ny faha 17 naran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany faritany Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia hoy ireo hoy ny sasany Jona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy kosa ny sasany Jeremia ary ny anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy fa ianareo kosa manao aho iza, ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly azy Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ary Simona Barzona, fa tsy nofo amandra no naneo anao izany fa ny raikio izay any an-danitra. Io andin'ny farany io ny tena mahakasika antsika sy fampizarantsika androany sambatra ianao ary Simona Barzona fa tsy nofo amandra, zany hoe tsy olombelona no nanambaranao fa ny raikio izay any an-danitra. Androany isika dia iresaka ny amin'ny atao hoe révélation. Dia ny dikany révélation tena izy dia fanehoana araka ty teny eto tsy nofo amandrany naneo anao an'izany. Rehefa jerena izy io amin'ny teny grika hoe ina dikan'io naneo io dia hoe apocalypto, zany hoe tena le révélation mihitsy zany no dikan'io hoe maneo io. Eto amin'ity tantara ty ary dia zao Matthieu toko faha 11 andiny faha 13 ka hatramin'ny faha 17 dia rehefa nanontany an Jesosy rehefa nanontaniany Jesosy ny mpianatra avy nandehandeha tany zareo dia niresahan Jesosy mba inona lazain'ny olona mikasika aty ahoana fijerin'ny olona iza moa ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona ozy izy. Dia avy ny anankiray ny teny enao everin'ny olona fa Eli, ary iza ndray ozy izy sasany Jona mpanao batisa, ary ahoana ozy izy sasany raha iampaminany, fa ianareo kosa manao aho izy, ianareo kosa manao aho izy. Dia zao ny nambaran'ny Petera rery no nitsangany, tsy hoe Petera rery averiko eto fa tsisy rôla zany ao anatin'ity tantara ty afa-tsy Jesosy Kristy rery ihany. Tsy hoe Petera mahay zavatra, tsy hoe Petera sasa, tsy hoe Petera ny tena mahataka-javatra, tsia. Fa ozy izy Petera nitsangana ary ny teny ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra. Zao nambaran'i Jesosy taminy. Zao ny lazaiko anao ry Simona Barzona, tsy nofo amandra no naneo anao an'izany, tsy nofo amandra no ny révélé anao an'izany fahamarinana zany, fa ny raiko izay any an-danitra. Tamin'ity fotoana anankiray ity zany dia tena manambara mihitsy ny Jesosy fa nisy fanehoana avy any an-danitra mihitsy azon'ity Petera ity, ary iny fanehoana avy any an-danitra iny dia nahatonga ny Petera tsy ny salasala na dia tahaka ny silakoary, nahatonga ny Petera tsy nieritreritra zavatra hafa, na dia tahaka ny silakoary tsy nierikerika izy na dia ray segondra monja ary hoe mety ho marina sa mety ho diso zany zavatra eritreretiko izany, satria fantatrao ny antony tsy olombelona no
no ny resaka tamin'ny Petera, tsy olombelona no niteny tamin'ny Petera hoe ohatran'izao io na ohatran'izao io Jesosy io na io ingeny tena ohatran'izao hoe tsy verset biblika no novakiany Petera ka resy lahatra izy rena manamaky an'le Isaia hoe tena raha ny fandiniako ny donné rehetrarehetra izay voasoratra atao anatin'ny boky mpaminany rehetrarehetra manomboka tamin'ny andro Mosesy satria Mosesy dia mpaminany ary misy fanambarana mikasika an' Jesosy any amin'ny boky soratan'i Mosesy any rehefa nataoko ny fandiniana ihany koa mijery ahako ny tantara izay noresan'Andriamanitra mikasika ny Abrahama sy ny tarana sy ny sisa dia nataoko ny ohatran'izao sy ny ohatran'izao dia nataoko zao dia avoakako zao teoria izao ina moa izy ty famakafaka an'izao fa tena ianao tokoa no Kristy zanak'Andriamanitra tsy nofo amandraha tsy ezaky ny nofo amandraha tsy Petera no niezaka hino any anatin'ny fony any hoe tadidiko le nitenenin' Jesosy hoe zano ohatran'izao dia iny rangano avery koa fa hitan' Jesosy tsapan' Jesosy tao anatin'ny fanahany ary fantatry Jesosy tany anatin'ny tany fa efa nanambara tamin'ny Petera efa naneo ny zanaka tamin'ny Petera ny ray izay any an-danitra amin'ity androandroany ity za te hizara aminao ny important ny mahazava-dehibe ny fanehoana avy amin'Andriamanitra fa rehefa tsy voarain'ny olona ny fanehoana avy amin'Andriamanitra fa ny fanehoana avy amin'olombelona ihany ny voarainy miozongozo ny finoana io androany ianao mino an'Andriamanitra androany ianao resy lahatra an' Jesosy androany ianao ohatran'izao ny olona rehetrarehetra nge samy milaza daholo fa zay mino an'Andriamanitra ny olona rehetra nge samy milaza daholo fa zay ty an'Andriamanitra ny olona rehetra samy milaza fa Jesosy ny tena izy zao io samy manana ny fanambarany fa fantaniana dia zao avaiza izay fanehoana izay avy amin'ny démonstration ve avy amin'ny toromarika avy amin'ny fampianarana nomeny ny ray aman-dreny ve ka mampatonga ny olona mandra-pahalehibe any ary izy satria izay ihany koa voambarany amin'ny boky ny oabolana any hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zazava na dia efa antitra ary izy dia mbola ohatran'izay ihany fa za milaza aminao mity androandroany ity raha nofo aman-drano maneo anao mikasika an'Andriamanitra raha Pasteur Tovo no mahatonga anao mino mikasika an'Andriamanitra ka ozy izy ianao hoe tena misy olona tena ohatran'izany noho ny amin'ny fahaizam-pitoro teny tena resy lahatra mihitsy izy noho ny amin'ny fahaizam-pitoro teny fa tsy azo iankina ando zany zavatra zany tsy azo iankina ando ny zavatra tahaka zany fa raha misy olona maharitra raha misy olona miorina raha misy olona maharitra hatramin'ny farany rehefa jerenao ny tantara io apôstôly Petera io tena naharitra hatramin'ny farany satria maninona tsy nofo aman-drà no naneo azy an'ilay zanak'Andriamanitra fa ny ray izay any an-danitra tsy nofo aman-drà no naneo azy ny amin'ilay zanak'Andriamanitra fa ny ray izay any an-danitra ny ray ihany koa miresaka ny fanamasina miasa ao anaty ao ihany koa ao anatin'izany zavatra zany mitovy ihany zany resaka zany fa tsy zavatra samy hafa akory tao anatin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 2 tsy nofo aman-drà no naneo an'ireo olona rehetrarehetra izay niaino an' Jesosy ka nitoriny Petera ny filazantsara rehefa vakianao ny tantara ao anatin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny filazantsara nitoriny Petera nge tena filazantsara tsy mandresy lahatra tena mba andrambo vakiana dia jereo hoe inona zavatra ambaran'i Petera ao fa zavatra ambaran'i Petera ao nge fiampanganandry zareo mpiaino reo hoe nomboanareo ny tompon'ny voninahitra raha ohatra ka misy olona psikôlôgy na tsy fantatro na olona manam-pahendrena miaino sy ny mandinika tsara ny tantara ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly io tena toriteny tsy misy fahendrena mihitsy io tsy misy fahendrena satria maninona ny zavatra ataon'ny Petera ao dia manambara ary miepanga n'ireo olona rehetrarehetra zay miaino reo ary reo olona reo ary afaka nyteny mihitsy hoe zay nge tany enaniny zay nge avy tany Azia zay nge tany Eropa zay nge tany Espagne zay nge tany Greka zay nge tany enaniny sy sisa rehetrarehetra koa ina nidiranay amin'izany tantaranao zany fa tao zay ny tao tondrotondronao amin'izany hoe nomboanareo ny tompo voninahitra fa ny zavatra nitranga ao anatin'ilay izy miasa ny fanamasina ary manambara zavatra ny fanamasina ary mitondra ny fanehoana ny fanamasina fanehoana ao anatin'izy ireo mitondra ny révélation any anatin'ny fony izy ireo ny fanamasina ary rehefa tonga ny révélation dia tonga ny fiainana rehefa tonga ny fiainana dia tsy misy fihozongozonana be dia be n'olona nge nanomboka tao anatin'ny filazantsara fa arakaraky ny fandrosoany andro sy ny fotoana dia maninona miozongozona ny finoana rehefa tsy miorina ao anatin'ny révélation ny fon'ny olona sy ny finoan'ny olona jerenao tsara le zavatra eto Petera dia nino fa tsy finoana avy amin'olombelona
fa finoana avy amin'Andriamanitra, tsy fanambarana avy amin'olombelona, tsy olombelona no ny teny, zao zany Jesosy zany, tsy olombelona nanambara, zao zany Jesosy zany, fa ny ray any an-danitra, ny fanany ray any an-danitra mihitsy ny asa tao am-petera, dia naneo azy ilay zanany hoe io no Kristy zanak'Andriamanitra, tsy olo-kafa ny tediavinao, fa io ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary tsy misy makaty amin'ny ray raha tsy amin'ny alalany io. Teboka voalohany raha lasina bavy ao anatin'izao fifampizarantsika mikasika natao hoe révélation izao. Teboka voalohany ny atao hoe fahamarinana, ny atao hoe olona maharitra hatramin'ny farany, dia olona nandray ny révélation avy amin'Andriamanitra, olona nampisehoan'Andriamanitra ny amin'ny zanany. Tsy mino an'i Kristy satria voasoratra ato zany, tsy mino an'i Kristy satria toriana ny ampiangonana zany, tsy mino an'i Kristy na mino an'Andriamanitra satria tsy taziana zavana hoe ahoana ary natonga zany reo zava-maniry rehetrarehetra reo, ahoana ary ny oatra zao, ahoana ary ny oatra zao. Firifirigny malala ny fahendren'Andriamanitra, firifiry resy lahatra an'izany. Fa nga natonga ny olona ny ala mitoko zany sa ny ala misigara sa natonga ny olona tsy nijangajanga tsony, fa nga natonga ny olona nitsahatra tsy niteny ratsy zany sa natonga ny olona nandeha fahamarinana ao anatin'ny fitantanam-bola sy ao anatin'ny fanaovan'ny fiainana isanandro sanandro. Fatany fotsiny zany, valonany zany. Rehefa tonga ny alahady mivavaka izy, taony rakitra sy ny sisa, mody avy eo, miala sasatra, toizana indray fiainana, atao ohatry ny isanandro. Tsy mampiova ninina ao anatin'ny tantaram-piainan'olombelona ny fahendren'Andriamanitra. Ka ozy Andriamanitra hoe le fahendreko tsy mahatonga anareo hitodika ty amiko ho alefako indray ny fahadalàna. Ny fahadalàna ny fitoriteny ny sitrak'Andriamanitra, nalefa ny fahadalàna dia tsy inona fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana. Rehefa révélé io teniny amin'ny hazo fijaliana io, eo ny olona ny tonga ny fibebahana. Ny fibebahana raha lasena bavy tsy zavatra terena be manta fotsiny. Toriteny indray manao terivay manta ny bebahy ianao fa raha tsy zany ianao ho any amin'ny afo mirehatra, maimay zany, zao zany, tsy mahatonga ny olona anatona an'Andriamanitra ny zavatra tahaka izany. Fa ny mahatonga ny olona anatona an'Andriamanitra dia ny fahadalan'ny fitoriteny, ny fahadalan'ny hazo fijaliana, ny toriteny mikasika ny hazo fijaliana Jesosy, izay nanombohana ny fahotany rehetra, izay nandravana ny mombamomba azy rehetra, mba ho velona izy ary anana fiainana izy ao anatiny ao. Fa rehefa azo ny révélation, rehefa azo ny fanehoanany zany fiainana izany, zay ny olona voavelona. Rehefa tonga ny anatin'ny fonjaka iosy lay fanehoanan'i Jesosy Kristy, ity lay zanak'Andriamanitra, tsy nahita mirakla zakaiosy. Ny mirakla ihany koa tsy mitondra an'izany fahalalana zany. Ny mirakla tsy mitondra révélation, fa ny mitondra révélation dia ny teny sy ny fanambaran'Andriamanitra. Andriamanitra zany rehefa miteny, zay vo aktiveny ao anatin'ny fon'ny olona ao. Rehefa aktiveny ao anatin'ny fon'ny olona ao dia miala ny voaliny, ary rehefa miala ny voaliny dia mipotra amin'izay ny vokatra lay fiasan'Andriamanitra, lay fiasan'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fon'ny olona ao. Mahatonga azy miova amin'izay ny fiainany, miova ny antom-pisiny rehetrarehetra, miova ny zavatra mahaliana azy, miova ny zava-dehibe io masony, fa tsy le izy tenany intsony, tsy ny filany intsony, tsy ny zavatra mahafinaritra azy intsony. Mahatonga azy mitodika amin'izay hoe ay tsisy dikany daholo ny zavatra rehetrarehetra misy eto amin'izao tontolo zao. Rehefa voarain'ny olona ny fanambaran'Andriamanitra, rehefa voarain'ny olona ny révélation avy amin'Andriamanitra, zay ny olona vo afaka mibebaka. Teboka voalohany osintsika izay, zay ny olona vo afaka mibebaka, tsy azo atao terivay manty io. Fa be deaibe ny olona mahalala ny fahamarinana ara-baiboly inge, be deaibe ny olona manana n'izany doctrine sy dogma sy ny tsy fantatro rehetrarehetra, anarana rehetrarehetra zao, hoe ohatra n'izao ny atao famonjena, makaty de makaty, fa tsisy an'izany de makaty be deaibe zany. Fa ny famonjena dia amin'ny alalan'ny fanambarana, amin'ny alalan'ny fanehoan'Andriamanitra an'ilay zanany dia tonga ny famonjena. Io zavatra io ny afantarana anazy, zavatra ianao ny anatin'ny foany. Rehefa henonao Andriamanitra manokatra ny fonao, miala le voaly. Dia misy manao ohatra zao ny anatinao zany, ay ve ohatra an'izany. Rehefa nanambara zao meny tompontsika ny toriteny numéro 4 mikasika ny atao hoe fahateram-baovao, dia be deaibe aminareo mihitsy nanoatra tamiko hoe zay vo azoko le izy. Ny dikany hoe révélation tsy mijanony amin'le hoe zay vo azoko le izy, fa ny tena atao hoe révélation, azoko le izy ary tafiditra atao anatika, dia mitondra fiainana. Azonao ohatrany hoe voaray zany le zavatra, ohatrany hoe ity le rano zany, dia sotroko le izy dia afaka etaeta. Zay ny atao hoe révélation.
fa tsy révélation raha ohatra azavaiko aminao fotsiny ohatr'izao fandehan'io rano io a de ohatran'izao io a de raha misotro an'io ianao a de afaka etaeta ianao a de tsy ohatran'izao tsony fiainanao a de io va tanteraka ianao de zao de izy tena tsara izany amen be deaibe manao ohatran'izay eto le rano zany amen tena tsara zany rano zany so ohatra paster velomy paster le rano mijanona teo fa tsy nysotrony fa ny atao hoe révélation fantatro ny am'le rano nosotriko le rano afapoa milamina ny any anatiko any misaotra an' jesosy fa niova ny fiainako rehetra ary androany am'ty masina androany ity tena eniko ny zavatra niova ary tsy tahaka ny tany aloha itsony ny fiainako fa zava-baovao am'izay manomboka androany zany ingeny nanetsika ny tao am-pony reo olona rehetrarehetra zay niaraka tamin'i Jesosy Kristy tompo zany zavatra zany nampatonga andry Petera ao amin'ny bokin'ny Jaona toko 7 lahy nisan'ny mpianatry Jesosy fa ny 12 lahy irery any nahazo ny fanambarana ny 12 lahy irery any nahazo ny révélation de zao ny lazain'i Jesosy Kristy izy tsy zaova ny mifidy anareo 12 lahy na de ny ray aminareo raha de mbola devoly fa za ihany mifidy anareo zany ny antso anareo zany manome anareo fanambarana ary ny fanambarana no mahatonga anareo tafajaniny eo mandraky ny androany rehefa zarako mikasika lay afatra faharoa amby 10 sy fahatelo amby 10 mikasika le hoe mety ho very ve ny famonjena betsaka amintsika no misalasala ary betsaka amintsika no miteny hoe mety ho very tena tsy omeko tsiny ianao satria maninona tsy mbola voaray tsara mety efa nandray famonjena ianao mety efa vovonjy ianao fa mbola tsy tena azonao tsara hoe ohatry ny ahoana ny opération ohatry ny ahoana fizotran'le izy fa ny atao hoe olona nandray ny famonjena de olona nahazo révélation avy amin'i Jesosy Kristy novain'i Jesosy tato tsy olona mahazo baiboly tsy olona micomprendre baiboly jereo tsara nahazo ny fanambarana nahazo ny fanehoana avy any an-danitra avy nahazo ny révélation avy any an-danitra avy samy Toriteny N no inoko sans Toriteny N ny mandresy lahatra sans Toriteny N no ohatran'izao fa raha vao fanambaran'olombelona de miozongozona de mipatitaka de morarava de tsy maharitra hatramin'ny farany de ozytsika hoe miverin-dalana de ozytsika hoe mety very ny famonjena satria maninona tsy olona nandray révélation ny olona hitatsika fa olona nanaraka fivavahana sa afaka mitory aminao injato amberivo hoe tia anao Jesosy iza moa tsy mahalala zany zavatra zany fa matotsy mitondra ninina ao anatin'ny fiainan'ny olona ny fitenenana fa tia anao Jesosy tsy nandray alle fanehoana izy tsy nandray alle fanambarana izy fa teny fotsiny voarainy olona no mitory olombelona naneo azy no foamandrany naneo azy an'izany zavatra zany de normal be raha lasa le izy avy eo tsika ena tiatsika tahaky ninona ary ray aman-drenitsika firifiry amin'ny anatra nataon'ny ray aman-drenitsika ny tsy tadiditsika tsony firifiry amin'ny anatra ataon'ny ray aman-drenitsika no miteny izy eo fa voavoaka ny tranontsika de adinitsika firifiry fa rehefa tonga ny révélation miteny izy eo fa amin'ny androm-piainanao rehetrarehetra tafapetraka ny anatin'ny fonao zany zavatra zany miasa ny anatinao zany ny azonanao zany mahatonga ny apôstôly Paoly milaza mihitsy ao amin'ny Romanina toko 9 iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy fa orina va fijaliana va inona zay rehetrarehetra tonga eo sahany Paoly mihitsy ny nanao ny défi rehetrarehetra tsisy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy zany ozy izy na ny fahefana na ny hery ninonina na ny an-danitra na ety an-tany na amin'ny hoavy ninonina hoavy rehetrarehetra sahany Paoly mihitsy ny manao défi na amin'ny olombelona na amin'ny anjely na amin'ny devoly na amin'ny ninonina eto amboniny tany sy any amin'ny lanitra fa tsisy mahasaraka anay amin'ny fitiavan'i Kristy zany rehetrarehetra reo satria maninona révélé izy fombara tao am-pona iza io Jesosy io fa raha mbola miracle fotsiny ny hitanao raha mbola toritenin'olona fotsiny ny eninao raha mbola manaraka fotsiny sainao izy de sao de tia indray nytoyany de satsy raha voatr'izay fotsiny mbola iverin-dalana ianao mbola iverin-dalana ianao mbola motsitra ianao mbola hiala ianao nisy olona be deaibe fa miala mafana kely de votsitra zany mampatonga an'ireny nge raha lasaina bavy zany mahatonga amin'ny resaka foana jereo ny fototra aloha tsy resaka zavatra be deaibe tsika fa jereo ny fototra fa raha vao tsy mariny io fototra io izy Jesosy ahoriny eo amboniny le fasika le trano vao mitsangana eo tonga ny rivotra tonga ny tafikotra niakatra ny rika ny enjery zany trano zany ary loza ny fienjerany fa rehefa ny trano mioriny eo amboniny vatolampy de tsy inona fa ny révélation natao hoe vatolampy de ny tenin'Andriamanitra natao hoe tenin'Andriamanitra de Jesosy Kristy natao hoe Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra de révélation fanehoana avy any an-danitra zany ny dikan'io rehefa mahazo fanehoana ny olona ho am-pony miovany any anatiny any
transformeny any anatiny any ary afaka maharitra izy hatramin'ny farany. Zay ny tapa voalohany amin'ny fifampizarana amin'ity androandroany ity. Jereo tsara aloha le fototra. Tena nandray marina ve ianao, tena nanehoana Andriamanitra ve tany natao fona tany. Hitanao ve ny fiainanao taloha hoe ohatry zao a taloha ary zao ako ankehitriny. Fa raha vao tsy hitanao ny différence zany fa ohatra manjavozavo ohatra ny eo ihany, ohatra mitovitovy ihany, ohatra mba ne vavabavaka bebe kokoa fotsiny, ohatra mba ne ampy fotsiny, ne sasany somary nampiana batisa fotsiny, ne sasany somary nampiana fandraisana fanasan'ny tompo, nampiana diakona, nampiana loholona, de ne sasany nampiana lasa piandry, nampipina zavatra accessoire tahaka zany. Tsisy ratsy zany tandremo misy mandiso ny teneniko, fa tsisy ratsy zany. Fa nifototra jereo tsara fa tsy milaza nininy zany rehetrarehetra zany, fa ny milaza zavatra sy ny manambara zavatra sy ny tsy andiso fanantenana mandrakizay sy mandra-patonga an Jesosy eny amin'ny rahalanitra. Misy fanambaran'Andriamanitra avy atao poko, naseho avy ilay zanak'Andriamanitra, nomena ny fanehoana ilay zanak'Andriamanitra avy sa mihino fotsiny hanao ny fanambaran'olombelona, mihino fotsiny hanao ny fitenenan'olombelona. Zay ny tapany voalohany. Ny tapany faharoa raha lasina bavy de zao ny resaka révélation de zavatra mila iainantsika amin'ny fotoana rehetrarehetra, isanandro. Zavatra zay ambarantsika eto de zao zavatra lazaiko anao rehefa mamaky an'ity baiboly ity, rehefa mamaky soratra masina, de zavatra zay tiako lazaina aminao amin'ity androandroany ity de zao feno zavatra tahaka mifanohatra ao anatin'io baiboly io. Ary eo indrindra no ilana ny révélation. Eo no ilana ny fanambarana, eo no ilana ny fanehoana avy amin'ny fanamasina. Fa ny révélation avy amin'ny fanamasina, ny fanehoana, ny fanambarana de tsy mampiozongozona ny any anaty. Ohatra tsotra no meko anao, rehefa mamaky ny baiboly ianao ohatra, mamaky ohatra ianao salamo voalohany. Ina zavatra ambara salamo voalohany, sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny lalana falehan'ny mpanota, tsy mijanona eo amin'ny falehan'ny mpaniratsira, tsy mitoetra eo afisaina ratsy fanahy fa lalan'i Jehovah no tiany eny lalany saintsainy ny andro manalina, de tahaka ny azo ambolena mory rano velona, mamoa amin'ny fotoana ny raviny tsy mamalazo ary ny azo asany rehetra dia nataony lavrary avokoa. Zay ny ambara salamo voalohany. Fa rehefa mijery amin'izay ianao ny tantara, zay zany aloza salamo sambatra ny olona, jery amin'izay ianao tonga Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, taizany nalehany any amin'ny lalana falehan'ny mpanota, any amin'ny fitoeran'ny mpanao ratsy, mpaniratsira, de tsy iza fa ireo ina moa ny anaran'ity izy, mpamorietra sy vehivavy-janga sy olona zay ngina mba tonga ny fariseo sy sadoseo sy ny Israely rehetra tsy nino an Jesosy, satria manina Jesosy Kristy ny salamo voalohany milaza hoe za mitoetrany lera angaty vao tonga lazainy fa zanak'Andriamanitra hony izy ny tena tokony ho sarotiny indrindra n'izany zavatra zany, tokony tsy nakany mihitsy izy, fa any amin'ny olo-masina foana izy mandeha, tokony ao amin'ny tempolo foana izy mipetrapetraka miala sasatra sy ny sisa fa ingara igny any amin'ny olon-dratsy, any amin'ny olona faditra zao tontolo zao, any amin'ny olona vetaveta eo masony Israely, any izy mandeha. Zany zavatra zany zao de efa mifanohatra, rehefa tsy azonao ny révélation avy amin'Andriamanitra, ny fanambarana avy amin'ny Kristy, ny fanehoana avy amin'Andriamanitra, mampikorota-tsainy zany zavatra zany, mampikorotany zany. Rehefa mijery ndray ianao any amin'ny boky nomeriany, misy tantara ihany koa any mikasika ny sabata. Nisy lehilahy anankiray tratra ny tsipona hazo tany amin'ny boky nomery andro sabata. Rehefa nitsipona hazo ty lehilahy ty fatany tsara fa sabata de samborin'ny olona izy de nentina teo Mosisy alera angaty iny tsipona hazo, ahoana ny tokony anaovana an'io? Nanontaniany Jehovah, ahoana ny anaovana an'ity lehilahy ty izay nitsipona hazo tamin'ny andro sabata? Zao mivoaka ny didy avoa eo tokotany eo ivelan'ny tanàna, satria tsy azo atao mamono olona ao anatin'ny tanàna, fa ny ivelan'ny tanàna ho toraham-bato. Satria nanino nitsipona hazo atao iny anaovana sakafo an'izy menakafy. Zany zavatra zany zao mampikorota-tsainy zany. Tonga Jesosy aty amin'ny fanekena vaovao, inona ny zavatra nataony? Nanasitrana lehilahy malemy izy. De inona ny zavatra nataony? 7 taona le lehilahy io mipetrapetraka teo amorony le renirano andrasana hetsika iny foana. Sitrany izy teo anatin'le izy, zao ny teneny, betao ny fandrinao mitsangana, betao ny fandrinao ndana mody any an-tranonao, betao ny fandrinao lay zanak'Andriamanitra, lay milaza fa zanak'Andriamanitra. Atsy amin'ny nomeria Andriamanitra milaza mitona hazo, mitona ratsakazo kely anaova-tsakafo toraham-bato. Atao filazantsara mijery ianao lay olona milaza ny tena fa zanak'Andriamanitra, miteny hoe betao ny fandrinao, zay mino fa tsy hoe fandrina lafo vidy ka hoe tsy mahandry ny apitson'iny na ny arivan'iny, satria sabata zany manomboka zoma ariva mandrapatonga ny sabotsy ariva, mino fa tsy zoma ariva tamin'ny 5 sasany tonga teo aminy Jesosy.
fa mino fa andro sabotsy tsara mihitsy fa maninona raha ny andro sabotsy amin'ny enina riva vo nalaina le fandrina maninona raha ny andro tamin'izay zay vo hoe verena io andana lomody rehefa ave verina makan'io fandrina io zany zavatra zany ilana révélation daholo fa rehefa tsy révélé ao am-potsika ny tenin'Andriamanitra tsy miorina reny zavatra mifanambarantsika teto hoe tsy mety vera famonjena rehefa mitady verse fotsiny ianao mikasika an'ireny zavatra reny ifanohatra ny ao anatin'ny sainao mahita anankiray ianao ty misy ray milaza ay tena tsy mety very mahita ray indray ianao mety oniko ahoana zany matika indray ianao ohatrany tsy mety any rehefa nataoko ny fandiniana ato indray mety ony mifamaofao ny zanak'Andriamanitra de teraka ao anaty révélation de tezaina ao anaty révélation de miorina ao anaty révélation raha vao tsy misy ny révélation de voahozongozontsika zay ny resako tamin'le afatra indray mandeha tao amin'ny fandaharana fa 770 ngamba raha tsy diso mikasika le hoe miaino ny tompo raha vao tsy heninao io de tsy misy fiainana ny anatinao satria maniny tsy misy fiainana ao anatin'ny fiozongozonana tsy misy fiainana ao anatin'ny fisalasalana fa rehefa tonga ny fanambaran'i Kristy mino ianao matoky ianao resy lahatra ianao zay ny fahamarinana misaotra an' Jesosy afa izy no miresaka any am-poko izy manambara any am-poko tsy nofo aman-drano manambara mikasika amin'ny baiboly mikasika ny fahamarinana mikasika ny teny zay tian'Andriamanitra ambara fa lay zanak'Andriamanitra mihitsy no miresaka amiko ary mino fa miresaka aminao izy am'izao fotoana zao Pasteur Tovo tsy teny mihitsy hoe za enona rahalasiana bavy ny ambarako ny marina zao no iraka Jesosy ozy ny tenin'Andriamanitra milaza izy tsy teny momba azy alalanao ny olona izay irak'Andriamanitra izy tsy teny momba azy tsy izy malaza Jona mpanao batisa ny irahan'Andriamanitra sa Jona mihitsy nitory za tsy mitory momba ny tenako zany za lay olona izay melolalana lay tena izy le ao ariko ny tena izy Jesosy ny tondrony fa tsy izy ny tena izy za tena miresaka amitsika mihitsy aza mihaino zay lazain'ny Pasteur Tovo aza mino zay lazain'ny Pasteur Tovo fa zay tenen'ny tompo aminao inona rehefa tsy miteny aminao ny tompo misy isi miresaka amin'ny tompo miresa amiko ampafataro sokafo ny masoko sokafo ny foko ataovy mahita anao te ahita anao te atsapa anao zany zavatra zany ny vavaka tokony ho ataotsika mba halalantsika n'lay fahamarinana ozy ateo Jesosy ny lalana Jesosy ny fahamarinana io tadavina io Jesosy Kristy io ny fanambarana io tadavina aza mino tsy mety very famonjena satria izy Pasteur Tovo tsy mety very aza mino an'izany fa minoan' zay ambaran'ny Kristy zay révélation men'ny Kristy anao ao anatin'ny fonao fa ozy miozongozona ianao ao anatin'ny baiboly ao ihany koa jereo azaza mitanisa aminao ny zavatra fanohatra rehetrarehetra ao anatin'io baiboly io misy zavatra ihany koa ohatra tsotra zao meko anao matitoko fa 720 angamba raha tsy diso ako le misy an'le hoe manaova batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina zay ny baikon'i Jesosy melohany ny elany teto ambonin'ny tany zany hoe teo amin'ny andro 100 ny tsanganany tamin'ny maty le akalazaitsika le hoe ascension zany fa zao ny zavatra nitranga rehefa mamaky ianao ny asan'ny apôstôly 10 andro monja tao arina ny baikon'i Jesosy andro zalahy io mandeha any ianareo torio filazantsara manaova batisa azy amin'ny anarany ray sy ny zanaka reo fanamasina vakio ny asan'ny apôstôly toko 2 manomboka amin'ny 9:70 de vakio tadavora mahita ny zananao batisa tamin'ny anara ray sy zanaka ary fanamasina zany ny apôstôly fina nataony zalahy nataony batisa tamin'ny anaran'i Jesosy reto olona izay tsy omby 3 ny lehilahy fotsiny manginy fotsiny vehivavy tonga de afaka mametraka fanontaniantsika ary tonga de tsy azo idivirana mihitsy ary tsy azo anaovana sangisangy mihitsy hoe orpetera fa ino ny tia nanjoanao rahalahy fa nga zany ny baikon'i Jesosy ary ny mahagaga sy mahavariana tsisy nanohatra amin'ny petera ry zalahy tsisy ny teny hoe fa ino ty zavatra ina fa tsy zany iny baikon'i Jesosy baikon'i Jesosy iny amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina ino ty amin'ny anaran'i Jesosy ty ary tsy vitan'izay le tantara fa rehefa mijery ianao ny baiboly filazantsara ray manontolo de io Matthieu toko 7:20 irery ihany no misy an'izany hoe manao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina zany fa ao anatin'ny filazantsara ao anatin'ny epistile rehetrarehetra tsy mahita olona ianao nasinga ny ray ary
nanao batisa tamin'ny anaran'ray sy ny zanaka ary fanamasina ary tsy mahita olona ianao nasinganray natao batisa tamin'ny anaran'ray sy ny zanaka ary fanamasina fa zavatra miverimberina tao misy verse karazany efatra mihitsy ao anatin'ny asan'ny apôstôly potry petera nataony batisa amin'ny anaran'i jesosy ny olona mipotra ihany koa paoly izay nanambaro amin'ny bokyny galatiana toko faharoa hoe zaho izy tsy nianatra tamin'ny olombelona fa jesosy kristy ny any nampianatra ako tany arabia nandritry ny 13 taona angamby izay raha tsy diso a fa nipotra avy amin'ny paoly inona ny zavatra nataony paoly nataony batisa tamin'ny anaran'i jesosy daholo reo olona reo zany zavatra zany inge raha lasana bavy mampikorotany zany zavatra zany inge mampametra-panontaniana hoe fa ahoana ary zany so de mbo tsy marina ary so de misy tsy mety ary fa ahoana fa inona de maninona rehefa tsy misy ny révélation tsy maintsy miozongozona ny finoana tsy maintsy misalasala androany ianao mino an jesosy tsy azonao ny tedavinao rehetrarehetra rehefa aveo misalasala ndray ianao raha ohatra ka mino an jesosy ianao satria ny lama tsara fiainanareo menakavy amin'ny fotoana mikorotana ny fiainanareo menakavy tsy mintsony ianao nandao anay andriamanitra fa ahoana ary noatra zao tsy marina andriamanitra tsy mety ny fitondrany raha marina ve fitondrany 13 taona angarangidiny zao tsy nahita masoandro ny masonay ny vadiko ny gadra ny zanako maty zao tsy maritra am'izany ianao tsy mentsony ianao leo ianao manometsina an'andriamanitra ianao tezitra amin'andriamanitra ianao inona ny antony tsy nahazo fanambarana ianao tonga de ambarako aminao de n'izao zany tsy nahazo fanambarana ianao olombelona no mitory taminao olombelona nanambara ny fahalalany sy ny fahaizany sy ny fandinihan'ny baiboly taminao fa tsy andriamanitra no niresaka aminao zay ange fandehan'io raha lasianabavy rehefa andriamanitra no miresaka aminao ninona zavatra mitranga de averiko eto le romana toko 9 na ny hery na ny fahefana na inona inona ny tsy nanjoandro petera inona ny tsy nanjoandro paoly vaky sambo efa tsy ampy sakafo efa tsy ampy toromaso reto fiangonana entina mbavaka lava to manondrana osy paoly ndre mandeha resaka tamin'ny Toriteny hoe niangy arakaraky ny tombon'ny fitiavako anareo ny enan'ny fitiavanareo ahy mba manahoana ny toe-potsika ao anatrehan'izany raha lahy mpanompon'andriamanitra sy ny raha lahy mpitoriteny rehetrarehetra fa nampitoriteny ary be dehibe nefa miverin-dalana be dehibe nefa niemotra misy olona tena manompo tena mapolo taona ny maro mihitsiny fa miverin-dalana kivy ketraka kamo satria manino tsy nandray ny fanambarana fa nahazo teoria ny comprendre amin'ny baiboly azo fotsiny ay ohatr'izay fandeha le izy resy lahatra hanao an'izao fa tany anatin'ny fotsy misy asan'andriamanitra zay ngeny mahatonga any insiste ary misisika tanteraka foany jereo ny fahateraham-baovao jereo tena ny asa tao am-ponao marina ve Kristy sa olombelona ny miasa ao anatinao rehefa mamaky ianao zay aza apetraka amiko fanontaniana eo amin'ny commentaire hoe de ahoana le resaka batisa manaraksika amin'ny resaka batisa fa mba entiko fotsiny ilazana aminao zany zavatra zany fa rehefa tsy misy ny révélation ny korotana ny anatin'ny saina korotana fa ahoana zany mamaky indray ianao ny baiboly rehefa mamaky indray ianao ny epistily soratan'ny apôstôly paoly mamaky ianao Kolosianina toko 7 andininy 7 izy milaza fa efa maty ianareo car vous êtes mort ary fiainanareo de miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra Kolosianina toko 7 andininy 7 mandingana verse roa fotsiny ianao efatra 5 eo amin'ny 5 inona lazainy indray koa vonoiny momba ny tenanareo ety atany eto zany efa maty ianao eto vonoiny momba ny tenanao mampikorotana zany inandray ary zany fa raha efa maty ve de mbola mila vonoina indray olona efa razana olona efa nialaina de ho vonoina ahoana indray fa inona ny marina efa maty sa mila vonoina mampikorotana zany mamaky ianao ny bokyny Jaona indray ireo rehetrarehetra ireo zay rehetra manoratra ao anatin'io baiboly io manao zavatra mifanohitra daholo na Jesosy tena ny ary manao zavatra mifanohitra zay ny ilantsika ny révélation fanokafa-tsai ny fanokafa-po ny zavatra rehetrarehetra mitrangy ao amin'izao tontolo zao mampiverina anao daholo satria zay ny asan'ny satana ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza na de ny olom-boafidy ara de ho fitany raha azo ny atao fa saingy tsy azo ny atao le izy satria ny olom-boafidy Kristy mihitsy maneho ny tenany ao anatin'ny fony ao misy révélation an Jesosy Kristy voaomby teo ambony hazo fijaliana zay ny ambaran'i Paoly zay mitory an Jesosy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana misy révélation an Jesosy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ao anatin'ny fony le olom-boafidy ka na de mampiemotra zavatra mitranga ozy izy Paoly zay verihevitra fa zay tsy mamoy fo zany zay verihevitra fa zay tsy mamoy fo zany satria zay nazo révélation
tsy olombelona naneo ana zany zavatra zany, tsy olombelona nitako, tsy olombelona tsy ripetera ny tantara amiko mikasika an' Jesosy, tsy ry Jakoba tantara amiko mikasika an' Jesosy, fa Jesosy tena niseho tamiko teo an-dalambe ny Damaskosy. Ataoko ahoana ny fandahany zany? Ataoko ahoana ny fandahany zany révélation gavana be tao anaty foko zany? Tsy afaky ny andahany zany aho osy Paoly, tsy afaky ny andahany zany aho. Zay no important ny révélation raha lasana bavy. Rehefa tsy misy ny révélation avy amin'ny fanamasina, tsisy mandeha amin'ny laoniny ty resaka ty fa de fitabahoaka fotsiny, fitabahoaka normal be nge zany. Raha misy olona nge mitantara aminao tsara be le gâteau ary de ino no tantarainao amin'olona tsara be le gâteau ary de zao ianao minio tsy mihinana, fa le olona ny tantara fotsiny hitanao pose le olona ny tantara tena mandresy lahatra mahay miteny koa moa le olona ny tantara amin'io. Gâteau zany fatrzen'ny ainako azara ngaty tsy za tena mpanao gâteau fa ninana an'izany fa tena nitoraka salut hoe tena enjany de hitanao le endriky le olona zany tena nkipikipy izy tena enjana be, tena ohatran'izao, tena ohatran'izao, de ino ny tantarainao an'olona hoe atso no misy gâteau tsara be. Fa milazanao fa voozongozona foana iny fanambarany iny satria maniny tsy enao no nanandrana an'le gâteau, tsy enao no nanandrana an'le gâteau. Fa rehefa enao no nanandrana an'le gâteau tadidinao foana iny, tadidinao foana, tadidinao ny mombamomba iny, tadidinao ny texture, tadidinao tena ohatra zao, tena ohatra zao. Ary raha misy olona milaza aminao tsy miexiste arangasa ny gâteau zany mezanao fotsiny ka enao tsy nihinanako. Normal be enao raha miteny an'izany fa za nihinana ty tsy azonao ozongozoniny zany finoko zany. Zao ny ambaran'ny Jaona amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny voalohany. Zay tasy loha jerentsika mihitsy de amara zo afatro tsika. Zay hatramin'ny voalohany ozy izy de zay efa renay, hitany masonay, notsapainy ny tananay, de ny amin'ny teny fiainana fa efa naseho ny fiainana. Rehefa nahita azy izahay de tonga vavolombelona manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ray kanefa naseho taminay, zay efa hitanay sy renay nambaranay taminareo mba azonareo firaisana aminy koa, ary firaisanay de amin'ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Tsy zavatra nitorin'olona ny hitany Jaona, tsy zavatra torin'olona no eniny Jaona, tsy zavatra torin'olona ny hitany masony Jaona, fa lay teny fiainana mihitsy no hitany masony, lay teny fiainana ny rene sosofiny, lay teny fiainana ny tsapainy ny tanany. Zay ny ambarany eto io, ny amin'ny teny fiainana ny tsapainay, révélé tany anatin'ny fonay, révélé tany mombanay tany, zany mahatonga anay maharitra mandrakity ny androany. Reo apôstôly rehetrarehetra eo naharitra ny fahoriana rehetrarehetra. Ry Petera no omboana teo ambonin'ny hazo fijaliana, ary Paoly ny tapahan-doha. Efa fantatry Paoly zao fa ho tapahan-doha izy any Roma, lasa izy mbola mandeha makany any. Efa fantatry ry Petera zao, ry Petera vo eo no voaka amin'ny prison. Eritreretinao zany zavatra zany, fa enjana nge ny tantaran'ireo apôstôly reo. Vo eo no navoaka ny anjely amin'ny prison, vo eo amin'ny alina tonga amin'ny maraina, toriteny tsy ampivoatanana atsy ozy izy nihiraka nankany amin'ny fariseo sy sadsio. Ary tompoko, le olona nogadrainareo tamin'ny alina ao tokotany io izy nitoriteny, inona tsony no ataonao am'izany? Jerenao le fasahina, jerenao le hery ao anaty, jerenao le fiasan'Andriamanitra ao anaty, tsy miozongozo, tsy miotsony, matsiaro ale fanambarana ny amin'ny salamy mihitsy ndray zay matoky an Jehova de tahaka ny tendrombohitra ziona, zay tsy mihetsika afa mitoetra eo mandrakizay. Tahaka zany ny olona rehefa nandray ny fanambarana, rehefa nandray le fanehoana avy amin'Andriamanitra. Raha misy zavatra tokony masotsika sy iainantsika foana raha lasana bavy, aza mitady hoe ahoana ny ampaharitra, ahoana ny orenako Jesosy, tazomy zany maso fomba fafakitsika, tazomy Jesosy, tazomy fa tsy matazo tena Jesosy, tompo fa lio fafako tompo, ataovy azao fa ny révélation ampiseho amiko, ambarao amiko, manambara ianao, manaovy anao intervention any apoko any, me révélation ny momba anao foana Jesosy, fa zay ny miazona, zay ny mampaharitra. Fa ny zavatra hafa raha lasana bavy mampatonga fisalasalana, mampiozongozona daholo, fa ny révélation no mampaharitra atsika hatramin'ny farany. Zay ny fanambarana izay omeny tompo atsika amin'ity androandroany ity. Raha ohatra olona amin'ny Kristy ianao de omeny an'izany foana, fa tsika mila mangetaheta fa zay no antony ivavahantsika, tsy hoe akory ny hoe za fa ao amin'ny Kristy de za miorina foana, fa ilaina isika mangataka,
inona ny antony lehilaina isika mangataka satria lasa tsy mivavaka sika rehefa tsy iresaka an'izany amin'ny tompo fa rehefa iresaka an'izany amin'ny tompo tsika dia lasa tsapatsika ihany koa ny tombam-bidy sy ny alafosam-bidiny zany zavatra zany fa raha velanao azy eo fotsiny jereo zao fa rehefa sakafo ny tonga ho azy eo ny lohanao foana isan'andro ohatrany tsy de misy valera eo masonao le izy mihinana fotsiny ianao de zao fa rehefa isakafo iny somary sarotsarotra ny azonao azy somary misahirana kely ianao va mahazo azy tena eninao ny tombam-bidiny de tahaka izany ihany koa ilay izy ilaina isika tena misisika ao anatrehan'ny tompo de miresaka hoe tompo meo aza ny fanambarany zany meo aza ny fanehoany zany tiako ianao iasany anaty foko anapaka ny anatiko ary tarika ho am'izany fiainana ao anatin'ny fahafantarana ny fanambarana ny révélation avy aminao izany zay ny afatra sika amin'ity androandroany ity zay rehetra afatra mifandraika amin'ny zavatra zay nambarako teto anio de alahatritsika eto ambony eto afaka klikenao reny de ho hitanao ny afatra izay tahaka ny reny teneniko teo zay hoe miay no ny feoany de ho atao eo ambony eo zany afatra zany sisisa rehetra zay mety mifandraika am'izany zay ny fotoanantsika amin'ity androanio ity raha mana fanontaniana ianao ataovy MP na ataovy antso laratarbia fa aza atao SMS ary aza atao commentaire le izy misaotra tsika rehetrarehetra izay manaraka tsy tapaka zao afatra zao misaotra tsika rehetra ihany koa izay miara-miasa ao anatin'ny fizarana ny afatra amin'ny namana rehetrarehetra saotra tsika ihany koa izay manome sy manohana ho an'izao asa fanompony zao raha te handray anjara amin'izany ihany koa ianao mandroata MP de antsika fapresaka mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa samy tahiny tompo amin'ny fotoana manaraka toy izao indray veloma tompoko